Fifaliana hatrany ny miaraka amintsika ary namana malala. Ary ravoravo mihitsy mahita anareo mifankahita amin'ny toerana maro isan-karazany, maheno ny fanamariana ataonareo mampahery ary manatsara ny fandarana izay iarahantsika manana. Mankasitraka anareo ary ho tahiana isan'andro ianareo. Ao anatin'ny lohahevitra mahakasika ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra ihany no misy antsika. Mitondra fahasambarana izy io, mitondra fiadanana ny fankatoavana. Romana 9:7. Io bokin'ny Romana io soratan'ny apôstôly Paoly raha mandinika ny sokatra masina isika amin'ny Romana io dia mahita foto-kevitra lalina dia lalina, olona manan-tsaina avo dia avo, nandiha fianarana ambony ary mitanisa sy manambara ny amin'ny atao hoe fifandraisan'ny famonjena, ny fahasoavana sy ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra Romana 9:7. Fa izay tsy hainy lalàna satria nofony nahaleimy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy tamin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo. Jereo tsara zany tsimbalivalin-kevitra anoratan'ny apôstôly Paoly ny amin'ny lalàna sy ny famonjena, ny fankatoavana sy ny fahotana izany. Izay tsy hainy lalàna satria nofony nampalemy azy dia vitany tamin'ny naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo sy tamin'ny ota. Amin'ny herin'ny tenantsika manokana, izay mpanota, malemy dia tsy vitantsika ny hitandrina ny lalàn'Andriamanitra. Fa i Jesosy Kristy lay hery ambony noho ny herin'olombelona rehetra, raha miditra ao am-pontsika dia afaka manampy antsika hitandrina ny lalàna. Le famonjena nge zany ry namana, ny famonjena tsy hoe fiainana ny fiainana sambatra any an-danitra fotsiny, fa ny famonjena dia miaro antsika tsy hanota ety ambonin'ny tany. Zavatra anankiroa zany no entin'ny famonjena, lay fahasoavana eo amin'ny fiainantsika. Voalohany dia mampahatsiaro antsika lay fahasambarana zay miandry antsika any an-danitra. Dia eto zany tsika dia efa falifaly hoe mandeha lalana volamena, miaina miaraka amin'ny liona, dia tsy mihinana ny voankazo rehetra, salama mandrakizay any an-danitra, tsy misy aretina fahoriana tomany ranomaso intsony miatra amintsika any. Efa any le fahasoavana, efa any zany ny saina mampanahy. Fa ny anankiray koa dia zao, mbola eto an-tantsika dia miaro antsika tsy hanota, tsy hanao ratsy, tsy hivoaka ny vala. Zay ny asan'ilay fahasoavana famonjen'i Jesosy Kristy ho antsika. Ka amin'ny alalan'ilay Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana, maty namonjy antsika, iny hery iny zany dia miaro antsika tsy hanota. Mampitodika ny saintsika amin'ny hoe aza manao an'izao, tsy mety zao aza manao an'iny satria efa izao ny toerana, ny statut misy antsika, statut-ny olona voavonjy, olon-bonjena, aza manao an'izao fa tsy mety iny. Ary zany no tombotsoa miaraka amin'Andriamanitra. Kristy dia maneho antsika ny tena fenitra marina. Ho tafaray indray amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ahoana ny nataon'Andriamanitra tamin'ny namorona ny olombelona, Genesis 1:5-20. Andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika, olona feno fahatsarana, olona tsy nanota, olona ao anatin'ny fahamasinana tanteraka. Ka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy maty eo amin'ny hazo fijaliana dia averin'Andriamanitra indray izay endriky ny fahatanterahana sy ny fahamarinana izay. Afaka miteny aminao zany Andriamanitra androany, andeha isika hamorona dia tonono ny anaranao, tahaka ny endrika Andriamanitra, araka ny endrika Andriamanitra dia tonono ny anaranao. Ianao zany mitovy amin'Andriamanitra, manana hery mandresy ny fahotana tahaka ny Kristy ary fahasambarana izany. Mahatsiaro mijaly ve ianao tsy mangalatra? Mijaly be aza ny tsy mangalatra zany. Tsy mampijaly ny tsy mangalatra fa tena mahafaly. Fa raha sanatria mangalatra ianao dia mahazo sazy avy hatrany. Fahasambarana ny mitandrina ny lalàn'Andriamanitra. Ary tokony hitondra fahasambarana ho antsika io. Ny mampitondra fahasambarana azy dia tsotra satria olona voavonjy no mitandrina ny lalàn'Andriamanitra. Olona nahazo famelan-keloka, olona mandray ny fahasoavana no mitandrina ny lalàn'Andriamanitra. Tafatoetra aminao zany, voatahiry zany mba ho fiainantsika. Tsy pratika
teolôjika fotsiny fa tena pratika mpiainana mihitsy, fampiarana eo amin'ny fiainana zany hoe ny olona nandray famonjena de miaro ny tenany, tsy hivavaka isika. Tombon-tsara any an-danitra misaotra anao zahay. Manamafy ianao fa voavonjy izay ary mila mankatosy mitandrina ny didinao, fahasambarana ho anay zany. Tehirizo ho amin'izany fahasambaran'olombonjena izany izay mba hahatonga anay hialoka eo ambany fahasoavana ho isan'andro, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.